fa mitambahoaka tsy mbola nisy tao anatin'ny 13 taona nazahona fahaleovantena no oman'ny filoha Andry Rajoelina sy ireo mpiaradia amin'ny hatrehana fifidianana solombavambahoaka ho atao amin'ny 7 Mey 2024 avy izao. Tsy paikady politika petatoko no nanirahana ireo ministra am-perinasa hirotsaka ho fidiana solombavambahoaka fa paikady politika avolenta entina mitahana vahoaka manerana ny nosy. Mety maro amin'ny vahoaka malagasy mametra-panontaniana hoe fa nahoana ireto ministra manana toerana maizy azy no idina ity amin'ny toerana solombavambahoaka. Kotililay Maitsoambo manokana mahita fa ao anatin'ny paikady politika ny Andry Rajoelina ireny fametrahana ministra ho solombavambahoaka ireny. Satria ny antony dia zao, fantatrizy ireo fa ambony dia ambony ny fifaninanana amin'ity fifidianana solombavambahoaka indray mitoraka ity. Nanambatra ny heriny avokoa ireo avy amin'ny fanoherana toy ny vondron'ny firaisankina ahitana fitambaran'ireo antoko politika matanjaka sady manana maizy azy eto Madagasikara. Kolektifan'ny malagasy toy izany ihany koa. Ao ihany koa ireo kandida maleo tena manana maizy azy sy ny maro hafa. Araka izany tsy mahagaga izy ireo raha nakatahaka izany stratégia coalition zany hoy Kotililay Maitsoambo satria tahotra ny tsy olany, tahotra ny tsy ho tiany vahoaka ny kandida ao atolotrin'izy ireo. Zay nahatonga azy ireo tsy nijanona tamin'ny coalition irery ihany fa mampiasa ministra am-perinasa hirotsaka ho fidiana solombavambahoaka. Ampiasain'izy ireo ny popularité-n'ireo ministra ireo. Ampiasain'izy ireo ny andraikitra goavana sanin'izy ireo amin'ny firenena entina andresena lahatra ny vahoaka hifidy azy ireo. Ampiakarana ny tahany fibatana fandresena amin'ny fifidiana solombavambahoaka ho avy izao mba azahoana antoka ny azahoana maro anisa ao amin'ny anteny meram-pirenena. Dia ireo le ministra, tsy haiko ministra misy 6 moa zany alefa hiady anaty akata. Ministre anao dia alefa manao député satria le ministre le malazalaza le fatapatatr'olo reo zany mana popularité reo zany no alefa miady anaty akata any satria zareo matahotra fa tsy ho reveny olona le candidat le any anaty akata reo tsy ho fidiny gasy zany. Zany le sady tahotra mamitaka sy ny toy ito fa matoa zareo aloha manao an'io dia fa hita ihany hoe mety tsy afaka angala bato agnaby izy sarotsarotra aminy angala bato na kely ny marge de manœuvre angalalany vato dia izay indray zany ny fika alefa andao ministra tena hita mihitsy mitsatsaka. Azo eritreretina fa sarosarotra ny ahitan'izy ireo lalana angala bato amin'ity fifidianana indray mitoraka ity hoy Kotililay Maitsoambo ka zay no mahatonga azy ireo miditra amin'ny paikady politika avolenta entina mitahana ny vahoaka amin'ity indray mitoraka ity. Efa ao anatin'ny calculn'izy ireo ny hiverina ministra rehefa lany ho solombavambahoaka eo izy ireo. Zay no antony nametrahana kandida solombavambahoaka roa ao anatin'ny listra anankiray isaky ny district. Raha voalan'ny solombavambahoaka ireo ministra ireo dia afaka miverina ho ministra indray ka ireo député ao anatin'ny listra faharoa no andimby-toerana azy ireo. Ary izy ireo no anatanteraka baiko ny filoham-pirenena ao amin'ny anteny meram-pirenena. Dia tsy zany fa manangatanana ho amin'ny tombotsoana antoko politikan'izy ireo hitazomana ny sezan'ny filoha Andry Rajoelina eo amin'ny toerany. Dia ireo le ministra reo nalefa hiady anaty akata any dia famitaham-bahoaka ny tena marina amin'io. Famitahana vahoaka satria ireo ministra reo raha vao lany député reo dia miverina manao ministre zareo, miala député zareo miverina manao ministre dia le deuxième liste amin'le TGV no manao député. Zany hoe tsy le olona le fidiny vahoaka zany, tsy le olona kasitrahany vahoaka mihitsy zany no anao député hisolombavambahoaka satria ny olona eritreritra hoe ity mifidiny ity satria hoe fantatra ohatra hoe Lalatina tsy fantatra izy ery Michel reny zany efa fantatr'olona ministre dia efa fantatry ny olona dia reny mifidiny nefa reny hiala daholo reny anao miverina anao ministre dia le deuxième liste anao alefany. Mahatsikatra ihany koa Kotililay Maitsoambo fa mbola maro amin'ny vahoaka malagasy no mbola tsy tonga saina na dia fampahantraina andaingana omena fampanantenana pokaty. Eto dia manamarika Kotililay Maitsoambo fa tsy mikatsika fampandrosoana ny Madagasikara zany filoha Andry Rajoelina fa mikatsika tombotsoany manokana sy tombotsoan'ireo olona manodidina azy miaro ny sezany tsy rodana. Profo azy tsy ampiantanana dia izao ampiasainy ny olom-panjakana, ny HCC, ny fitsarana, ny ministra, député sy ny maro hafa mba hiarovana ny sezany. Dia mitombotsoany zareo samy mahazo ranoranony daholo koa moa ireo rehetra ireo dia miady par tous les moyens hitazomana Andry Rajoelina ao satria raha vera fifidianana malalaka io
fa tena tsisy gasy fidin'ireo TGV reo mihitsy, tsisy gasy fidin'ireo. Da raha vao tsy voafidy reo, majoritaire tsy mirevin'ireo dodakany ralahy io, de anno no mamainy endromboanjo ny zala amin'ny TGV reo. Fa reo ministre alefa daholo, ministre mbola miteny ianao averangava ministre de hidina député mampidina valeur sa zany. Tsy mampidina valeur zany reo fa fitaka zay. Raha tena mikatsaka tombotsoan'ny firenena tokoa i Andry Rajoelina hoy Kotilela Maitsoambo, tsy ny olona toy ny Jerry Marcos sy Tsiliva sy mpanakanto maro hafa no apetrany ho député fa ny olona manana ny maizy azy. Fa izy ireny no napetrany mba hiarovany sezany, mba hiarovany tombotsoany sy ny antokony. Fa ny zavatra hitako dégueulasse de atao fitaovana dôlidôlidôly na ministre na député na inona zany hiarovana sezany Andry Rajoelina fotsiny. Reo député reo ngamo ny tombotsoan'ny vahoaka no katsahany fa hiaro ny rambo Rajoelina tsy tapaka daholo ny andefanandreo partout les moyens. Raha ohatra hoe hitady fanosoana avy Andry Rajoelina, hitady hoe majakasikasy tsy mandroso, de olotra ny Jerry Marcos ve no atolotrany. De ina moa zany ohatran'ny Jerry Marcos hoe na manoratra raha tsy hainy, de reny ve nieritreretina hoe ampandroso ny firenena. Fa Jerry Marcos fantany fa hoe akamany iny fantany anankatanana fotsiny zavatra avoakany rehetra eo anoana azy mirehetrarehetra iny de zay ny alefany. Fa raha olona hitady fanosoana zany Andry Rajoelina tsy andefa olo ohatran'ny Jerry Marcos sy Tsiliva sy ny karazan'ireo. Fa reo mety aminazy reo atokisaka zany hoe hitazomana sezany Rajoelina zany sy ny tombotsoan'ny Rajoelina no andehanan'ireo olona rehetra. Zay le hitako tena dégueulasse tena. Manoloana n'izany resaka ministra mirotsaka ho fidiana solombavambahoaka izany, mahalasa saina ihany ny fanehoan-kevitry toavina Ralambomahay manoloana izany. Satria izao, raha ny amin'ny manokana dia tsy tokony hametra-pialana ireo ministra nirotsaka ho fidiana solombavambahoaka ireo. Ny antony dia mampanahy azy ny mahakasika ny fampandehanana ny raharaham-panjakana. Arak'izany, tokony hipetraka amin'ny maha-ministra azy ireo ihany izy ireo no sady manao fifidianana solombavambahoaka. Fa kosa, arahana maso izy ireo sao dia mampiasa fitaovam-panjakana, angatahana fiara-miasa avy amin'ny firaisamonim-pirenena anara-maso ny aktivité izay ataon'izy ireo hoy izy. Tsy normal mihitsy zany hoe mialty ny filonany ministre candidat satria le firenena ray manontolo mihitsy ny olotana tena manao remaniement indray zany zao nefa iny afaka volana jony de fanao remaniement hafa indray. Ny zavatra tokony atao dia hoe isika olo-pirenena, isika fiarahamonim-pirenena no mijery hoe mampiasa fitaovam-panjakana ve reo candidat reo, mampiasa volam-panjakana ve reo candidat reo. Izay ny tokony mahaliana sy jeretsika fa tsy hoe asena miala izy fa efa zay moa zany aloha ny eto Madagasikara fa amin'ny manaraka isika citoyen amin'ny pirenena ny tokony matanjaka. Fanamariana dia zao, tsy ao anatin'ny lalam-panorenana izany fanehoan-kevitry toavina Ralambomahay izany, fa fanehoan-keviny manokana sy fijeriny manokana fotsiny mba ahafahana mametraka ny raharaham-panjakana ho laram-pahamena. Ny zavatra tsara ho fantatry ny toavina Ralambomahay dia firenena no resakito, firenena malagasy no resakito. Ny zavatra rehetra atao dia tokony manaraka ny fitsipiky ny fehin'ny firenena, tsy inona zany fa ny lalam-panorenana. Araka ny famakafakana izay nataontsika tamin'ny 2 andro lasa zay dia tsy maintsy mametra-pialana ireo ministra ireo raha ny lalàna mifehy eto amintsika no jerena, raha ny lalam-panorenana 2018-008 sy lalam-panorenana 2018-010 article 6 no jerena. Ndao averintsika jerena ankaiky indray zany famakafakana zany. Azo atao ve no sady ministra no solombavambahoaka? Valiny dia zao, tsy maintsy mametra-pialana ireo ministra nirotsaka ho fidiana ho solombavambahoaka ireo raha ny lalàna mifehy eto amintsika no jerena. Raha dika amin'ny fomba hafa dia zao, tsy azo ataon'olona anankiray no sady ministra no solombavambahoaka, fa tsy maintsy misahana ny ray amin'izy ireo ihany izy. Manamafy an'izany ny mpahay lalàna eto amintsika Julien Andriamarosata, administrateur civil eto amintsika hoe tsy maintsy midémissiona ireo ministra nilatsaka ho fidiana solombavambahoaka ireo. No tsy peny mazava tsara fa tsy mbola takina ny fametram-pialana izy ireo ankehitriny. Miandry fivoahan'ny lista ofisialy fanekena firotsaka ho fidiana izy ireo ao amin'ny OVEC na organe de vérification et d'enregistrement des candidatures. Zay vao takina ny fametram-pialana izy ireo amin'ny maha-ministra azy ireo. Raha ohatra moa ka hoe membre ny gouvernement izy zany ka nilatsaka ho fidiana ho solombavambahoaka dia manao ny karakara ny dossier izy mazava ho azy. Rehefa mivoaka ny liste officielle ny candidat
hoe voaray anatin'izay izy a avoaka amin'ny seni zany iny a normalement am jeudi 18 avril izay raha sy diso a dia mametram-pialana izy manao démission zany izy. Koatr'izay tsy fametram-pialana amin'ny maha-ministra azy ireo fotsiny no atao fa tsy maintsy mamoaka didim-panjakana amin'ny alalan'ny conseil des ministres ny mpitondra fanjakana ary ity didim-panjakana avoaka ny mpitondra ity no manaisotra azy ireo tsy ho ministra intsony na tsy mpikambana ao amin'ny gouvernementa intsony. Ndao hainao antsika ny fanehoan-kevina mametram-pialana izy zany dia tokony mamoaka décret en conseil des ministres amin'ny fanjakana miabroger azy tsy ho ministre vidéo tsika androany aza zay ny lalàna an'izay satria nomme par décret izy reny en conseil des ministres dia tonga dia abrogena koa izy rehefa momeno an'izay fametram-pialana zay raha tsy mamoaka le décret mantsy ny fanjakana dia ohatra midika fa tsy nekena le démission any zay zany tokony ho izy zay. Araka izany rehetra izany dia mazava ho azy fa ho banga toeran'ireo ministra ireo. Fanontaniana dia zao, iza no andimby azy ireo? Ahoana no ahafahan'ny gouvernementa malagasy ametraka ny olona andimby azy ireo ampandehanana ny raharam-panjakana? Mbola fanehoan-kevitra Julien Andriamarisata ihany no mamaly an'izany rehetra izany. Misy fomba roa samihafa no ahafahan'ny mpitondra mameno ny banga. Ny voalohany, manindry ministra par intérim na ministra mpisolo-toerana na manindry amin'ny fomba ofisialy ny olona andimby ny toeran'ireo ministra ireo mba ampandehanana ny raharam-panjakana. Rehefa avy eo indray moa dia anjara amin'ny fanjakana indray analana ny conseil des ministres mandamina ny légion hoe asiany ministre par intérim amin'ireo ministre ireo na koa manindry avy hatrany izy ministre hosolony ampandehanana ny raharam-panjakana amin'ny ankapobeny zany. Zay ny tokony ho izy tokony atao. Efa tsy anatin'ny état de droit tsony zany raha ohatra tsy midémissionné izy. Voalazany article 6 mihitsy io. Il est tenu à démissionner, tsy maintsy midémissionne kosa aloha izy. Ary ny démissionne hozy avy herik-ndray mandeha so dia amboamboariny eo indray fa ny démission dia midika mamoaka décret ny fanjakana miaproger azy satria tsy famohan'ny fanjakana décret io nge dia milaza fa ohatra mbola ekena tsy ekena ny démission nefa izy manao député any. Zay zany nitandremana mihitsy amin'ilay parallélisme de forme légal loatra an'izay. Ireny fanehoan-kevitra Julien Andriamarisata ireny dia tsy fanehoan-kevitra nataotao fahatany fa mifototra amin'ny lalàna velona ito amintsika. Raha ny tena marimarina kokoa dia voalaza ny fehezan-dalàna 2018-008 sy fehezan-dalàna 2018-010 ao amin'ny article 6. Na dia eo azany zany rehetra zany dia misy fanamariana kely nataon'ny Julien Andriamarisata manoloana ity lalàna ity satria ohatrany mahita izy hoe misy manjavozavo ihany ny voalazan'ny fehezan-dalàna fa kosa tsy azo diantsy hita ny voalazan'ny lalàna 2018-008 sy 2018-010 ao amin'ny article 6 hoe tsy maintsy mametram-pialana ny ministra aoreny voan'ny liste officialy avoakan'ny OVEC. Anatin'le loi aloha le lazaiko teo le loi 2018-008 sy le loi 2018-010 dia mazava tsara mihitsy aloha zany amin'le article 6 aloha amin'le loi voalohany resako teo dia manao démission izy zany. Démission izy zany mikasika an'io. Rehefa nivoaka nefa le décret d'application an'le izy navoakany tsy nasiny détail mikasika an'izay. Azay mahavahirana anatin'ny zavatra misy décret d'application tokony mitsofoka en détail amin'ny application iny fa tsy misy zay. Fa lalàna fotsiny dia milaza amin'ny article 6 io fa ny démission izy zany aloha rehefa mivoaka le liste officielle le candidat ary amintsika dia hoe ny démission zany dia miala izy zany mametram-pialana izy mamoaka décret avy hatrany ny fanjakana miabroger azy. Eo ihany zany rehetra zany fa ndao fantaritsika hoe izy avy ireo ministra voakasika ny fametram-pialana amin'ny maha-ministra azy ireo izany. Mety maro amintsika no taitra raha mahafantatra fa miisa 7 be zao ireo ministra voakasika izany fametram-pialana izany. Miisa 7 be zao izy ireo nilatsaka ho candidat ho fidiana solombavam-bahoaka. Ndao tany isaitsika. Ny voalohany, Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy, ministry ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa, candidat solombavam-bahoaka district-ny Faratsio. Faharoa, Andriamatoa Augustin Andriamananoro, ministry ny serasera sy ny kolotsaina, candidat solombavam-bahoaka ao Tana 1. Fahatelo, Ramatoa Marie Michel Saondrary Malala, ministry ny fanabeazam-pirenena, candidat solombavam-bahoaka ao Fianaratso. Fahaefatra, Ramatoa Vomendraza Aingo Elisette, ministry ny ponina, candidat solombavam-bahoaka any amin'ny district-ny Ambositra. Fahadimy, Andriamatoa Tokely Justin, ministry ny Atitany, candidat solombavam-bahoaka district-ny Sambava. Fahaenina, Andriamatoa Andriamanantena Rakotoarison, ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, candidat solombavam-bahoaka district-ny Ampanihy. Ary ny fahafito farany dia i Andriamatoa Iary Adja Resampa, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena,
candidat solombavam-bahoaka distrikany Morondava. Eto am-pamaranana dia zao araka ny fanehoan-kevitry Julien Andriamarosata tsy maintsy mametra-pialany ireo ministra fito ny tany isaina teo raha mivoaka ao anatin'ny lista ofisialy avoakany OVEC ny anaran'izy ireo. Ankoatr'izay tsy maintsy mamoaka didim-panjakana ny mpitondra amin'ny alalan'ny Conseil des ministres mba hanamafisana ny fametra-pialany izy ireo. Raha sanatria tsy mamoaka izay didim-panjakana izay ny mpitondra malagasy dia midika izany fa mitohy indray ny fandikan-dalàna, mitohy indray ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Inoana fa manana mpitondra endry isika manaja ny lalàna ary isika raha teo firenena tan-dalàna hoy ny mpitondra antsika ankehitriny. Araka izany andrasana ny mety hitohy n'ity raharaha ity ary izay ihany koa ny mamarina ny vidéo antsika androany azadino misabone sy manisy izay amin'ny vidéo antsika amin'ny manaraka indray.